Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba antsika rehefa afaka tratra dia alakamisy 12 ny volana desambra ity ny mofinaina valahatra antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 7:20, Isaia toko 7:20 andiny fahaenina ka hatramin'ny 12 aminaran'i Jesosy. Tsy izao no fifadiana izay ankasitrahako dia ny hamany fatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fehiny zioka sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra. Moa tsy ny zara ny mofona hoaninona va sy ny ampetrahany ory manjenjena mba hanafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy hihirim-belona amin'ny namanao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao no ho lohalalanao ary ny voninahitra Jehova ho vodilalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova hamaly. Eny hanandratra ny fenao ianao ary izy ianao hoe intia. Raha esorinao tsy eo aminao ny zioka sy ny fanondrona ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy. Ary afoinao haninona izay hanina tianao ka mahavoky ny ora ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny esipitinao tahaka ny mitatao vovonana. Ary Jehova hitari-dalanao mandrakariva sy ahavoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina aza sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny saha voton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. Ary izay taranaka ao no hanangana ny efarahava ela ary naorinatry ny fony fahagola no ho amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-darana honenana amin'ny tany. Ray Masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mikasika ny fifadikanina no zara mofinaina ho antsika rehefa avako amin'ity Isaia toko 7:20 ity. Ny fifadikanina dia saika manana an'izany avokoa ny fivavahana lehibe rehetra na tsy ny fivavahana rehetra akory aza. Manana an'izany any Islam, manana an'izany ny Boudisme, manana an'izany ny Hindoisme. Anadia ny fanompoan-tsampy aza moa tsotra dia manana ny fifadiana koa. Ohatra hoe ny fahadi-kisoa, fahadi-tongolo. Izany zavatra toy ny andavanandro ny fivavahana tsy ny fifadiana na ny fifadikana. Fa ao misaotra masina ny testamenta atao sy ny testamenta vaovao dia mazava ny hevitry ny antsoina hoe fifadikana. Raha amin'ny testamenta taloha izy dia betsaka ireo izay ataontsika hoe olona ny fahadianina tahaka ny tamin'ny andro ohatra hoe Estera rehefa tao anatin'ny fotoana Iona ny tazotsika tsara ny tahaka ny Estera sy Ahasieriosy dia rehefa sy ny tantara Mordekay dia rehefa andeha Iona amin'ny mpanjaka i Estera dia ny fahadiana izy niteny tamin'ny vahoaka izy niteny tamin'ny manodidina azy izy hoe mivavaha fa Iona andeha aho Iona amin'ny mpanjaka mety ho faty aho satria tsy ankasitrahany feonany amiko dia fa mivavahanareo ary nanaova fifadikana. Zava-dehibe ny fifadikanina tsy Estera ihany ny Jona koa rehefa nitory-teny tany Ninive dia nibebaka ny olona dia ny fahadianina ny vita. Fahadianina sady nitafy lamba fisaonana hoy ny bokin'ny Jona mpaminany. Izany hoe tena zava-dehibe mihitsy ny fifadikanina. I Mosesy tany an'Efitra dia ny fahadianina. Ao amin'ny testamenta taloha dia mazava ny hevitry ny fifadikanina. Io ny ateraka ny fifadikanina io tenen'ny Isaia mpaminany io ndiny ny 7 sy ny 9 dia mazava ny antony ifadian'ny olona hanina ara-panahy tao amin'ny Jiosy. Voalohany dia hitantsika manao hoe ny fifadikanina dia miteraka fanafahana rehefa ao anatin'ny fahaterena ny olona tao amin'ny testamenta taloha dia mivavaka izy mba hanafaka azy Andriamanitra, manafaka ny olona ny fifadikanina. Hitantsika ny hoe amin'ny 15 amin'ity Isaia ity toko 7:20 fa manafaka atao amin'ny hitantsika manontolo mihitsy fa ny herin'ny fifadikanina dia mahatonga ny olona mahatsiaro fanafahana. Tsy izay ihany, ndiny ny 9 dia ny fifadikanina dia ny heveriny tao amin'ny testamenta taloha fa
fanakekezana an'Andriamanitra toy ny fomba anankiray ahafahana manatona bebe kokoa an'Andriamanitra, afafahana bebe kokoa miresaka amin'Andriamanitra ny fifadikana. Dia tsy vitan'izany ihany fa ny fifadikana koa andiny faraika ambiny folo amin'ity Isaia ty ihany to amin'ny testamenta taloha, ny fifadikana dia manjary miteraka fahavokisam-panahy, manjary miteraka fahavokisam-panahy, zany hoe miteraka fahafenona ny fifadikana. Rehefa mifady anina ny olona dia toy ny fikitra bebe koa amin'Andriamanitra ny fanahiny ary manana fahavokisam-panahy izy. Hoy ny Saotra Masina eto hoe sady ahavoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina azy. Ny fifadikana koa andiny faharoa ambiny folo amin'ny testamenta taloha mihitsy dia manjary mahatonga anao hatsiaro hanana hery vaovao ho mpanangana. Ny fifadikana dia toy ny mahatonga anao iorona amin'ny finoana ka hanana hery zay mananga ny zavatra, manory ny zavatra sy ny tahaka izany. Saingy ao amin'ny Saotra Masina nefany raha toa ka jerena dia amin'ny Saotra Masina ny testamenta taloha Levitikos toko faha enina ambiny folo andiny fa sivy amby roapolo dia indray mandeha ihany ny fifadikana teo amin'ny tantaran'ny testamenta taloha. Indray mandeha ihany isa-taona amin'ny andro 10 amin'ny volana 17 no fifadikana. Io no fifadikan'ny firenena teo amin'ny bokin'ny Levitikos, indray mandeha ihany. Fa rehefa niverina avy tany amin'ny fahababona ny zanak'Israely no nanampy fifadikana inefatra isa-taona, inefatra isa-taona. Dia lay fifadikana inefatra isa-taona dia lay volanantsika no lay voalazantsika teo no tanjony mitady fanafahana avy amin'Andriamanitra. Andiny fahaenina, mitady fanafahana avy amin'Andriamanitra, mitady fahazavan'ny tavan'Andriamanitra bebe kokoa, fifikirana amin'Andriamanitra, mitady famonjena, mitady aim-panahy vaovao, mitady fiavaozana, mitady herim-panahy hananganana ny rava. Zany no anton'ilay fifadikana efatra taty aorianan'ny fahababona. Saingy rehefa ty amin'ny testamenta vaovao kosa dia namboarin'i Jesosy zay. Namboarin'i Jesosy hoe ny fifadikana dia zao tena enao sy Andriamanitra ihany. Enao sy Andriamanitra, tsy spektakla aseho eraky ny tanàna akory ny fifadikana, fa ny fifadikana dia fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tompo teo amin'ny toriteny tena atsika eo amin'ny toko 5 faha 1 ny anazavana manao hoe rehefa mifady anina ianao dia zao aza atao hita akory mifady anina, mandana amboary tsara ny voloko ny volonao, manaova madio tsara aza raha jerena ny fiainantsika dia hoe manova volo, diovo ny tarehy, aza atao fantatry ny olona akory raha hoe mifady anina ianao, satria ilay fifadikana dia zao tena fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra. Enao sy Andriamanitra no miresaka ao anatin'ny fifadikana. Amin'izay fotoan'izay ilay fifadikana dia zao tena fiorenanao bebe kokoa ao amin'Andriamanitra. Zay nahatonga an'i Jesosy nanometsiny an'ilay fariseo, atsika filazaana masanaky ny Matteo, manaraka ny Lioka, ilay fariseo niteny hoe za ange mifady anina indroa isan-kerinandro. Ho Jesosy ka maninona moa raha mifady anina indroa isan-kerinandro ary ianao? Fifadikana indroa isan-kerinandro ange tsy fampiratiana, tsy aseho hoe zany ange tsy ireharehany. Anao sy Andriamanitra ny fifadikana. Raha izany na tsy zany Saotra Masina koa tsy nitaky anao hoe mifady hanina indroa isan-kerinandro, na isan'andro ianao isan-kerinandro ianao mifady hanina, anao sy Jesosy zay. Fa izao tsy azo anaovanao fitsipika, ka itenenanao manao hoe ny antsoina hoe tsara sy ny antsoina hoe marina sy ny antsoina hoe mendrika dia ny fifadikana injao isan-kerinandro na injao isan'andro. Jesosy zany dia namerina ilay fifadikana ao amin'ilay tena toe-tsaina izay tiany Saotra Masina iainana azy ny hoe ampiainana azy ny hoe ny fifadikana dia zao midika fanetretena. Ny fifadikana dia midika fanetretena sy fahafoizana izay zavatra mety ho ilainao aza manoloana ny zava-panahy. Ny olona mifady anina zany dia ao ambadiky ny tena fifadikana dia fanavoana tena, fanetretena, ka manaiky handavanao zay zavatra tena heverinao mahafinaritra, zay zavatra zay tena heverinao ho zava-dehibe aza dia tsy ataonao ho zava-dehibe manoloana ny zava-panahy sy ny fiainana ara-panahy.
Jesosy nanamafy an'io ao amin'ny Marka toko fahasivy andininy fahasivy amby roapolo fa misy ny fifadikanana zay, misy tokoa ny ilaina ny fifadikanana mazava io tenin'i Jesosy de manazava fa ilaina ny fifadikanana fa tsy lay fifadikanana entina ireharehana na lay fifadikanana atao fitsipika, lay fifadikanana anaovana tahaky ny lalàna hoe nanaovana kajikajy amin'Andriamanitra hoe indray mandeha ave mifady manao ataontsika hoe mandigana sakafondray atoandro ave no mifady sa indray mandeha mifady tahaka ny silamo koa aza sa tsy kajikajy tahaka zany hoy Jesosy fa ny fifadikanana de fifatoranao amin'Andriamanitra fanekenao indray mandeha isabolana anao mifady de anao sy Andriamanitra zany hajao zay ary io Jesosy de tena mampahery mihitsy hitatsika eo amin'ny Marka teo resansika toko fahasivy miteny Jesosy miny hoe misy tena misy fanahy ratsy, misy hery tsy azonao manokana amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadikana. Matoa Jesosy niteny an'izay de zava-dehibe zany ny fifadikana, ny hoe mampahery anao ny fifadikana, ahafahanao mandroaka ny herin'ny maizina, zava-dehibe lay vavaka sy fifadikana. Tsy hoe vavaka fotsiny fa vavaka sy fifadikana. Ny fanitsipivavahana tahaka andry Calvin dia nahafantatra tsara na tsy hoe ny fifadikana satria tamin'ny vanim-potoana ny moyen âge de nisy ny ataontsika hoe vany carré, misy ny tahaka zany. Ny protestanta dia eo amin'ity toerana zay resahan'i Jesosy ity no ametrahany ny fifadikana hoe tena anao sy ny tompo io, anao sy ny tompo ny fifadikana. Tsy hoe atao fotoana manokana ao anatin'ny fiangonana na atao fitsipika manokana ao anatin'ny fiangonana fa tena fanolokoloanao ny fiainam-panahinao. Zany hoe tsy fitaovana mahatonga anao ho tsara sy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra ny fifadikanana fa fitaovana zay izoranao amin'ny fahamasinana kokoa. Amintsika protestanta de misy mantsy ny antsoina hoe fanamarinana amin'ny finoana. Ny fanamarinana amin'ny finoana zany io an' Jesosy io de men'Andriamanitra maimaimpona io, hamarinina isika tsy noho ny fiezahantsika, tsy noho ny asantsika, tsy noho ny fifadikanana ataontsika no hanamarinana antsika. Zay rehefa lavon'i Jesosy tam'ilay fijerin'ilay fariseo ny amin'ny hoe fanamarinana hoe za marina satria za nifadianana iny indroisan-kerinandro nanao ny fahafolo-karena tam'izay rehetra nananako. Tsy zay le azahoana ny fanamarinana fa ny fanamarinana dia men'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo irery any. Fa izao kosa rehefa no hamarinina tamin'ny finoana isika de zao mila miaina ny fiainam-panahy, miaina amin'ny fahamasinana. Ka ny fifadikanana dia manampy antsika ho amin'izay fiainana ny fanamasina tena izay. Zany hoe ny fizorantsika ho amin'ny fanamasina tena dia mifadianana amin'ny anaran'ny tenantsika manokana isika mba ahafahantsika miorina bebe kokoa amin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary de ireny karazadrazana fandaminana sy fitsipihana maro samihafa ireny de zao fizorana ho amin'ny fahamasinana na fanamasinam-piainana. Zay raha teo ke dika ny teny hoe ny ascèse, ny teny frantsay hoe ascèse, na azonao teny hoe ascétisme dia avy amin'ny teny grika hoe asekezisy. Teny hoe asekezisy dia zay discipline. Zany hoe ny tena ao anatin'ny fifadikana de discipline. Discipline zany hoe fifehezan-tenanao, fizoranao amin'ny fahamasinana. Fifehezan-tenanao zany tsy fifehezan-tena azahoanao fanamarinana fa fifehezan-tena izoranao amin'ny fahamasinam-piainana bebe kokoa. De iny zany anao sy Andriamanitra. Zava-dehibe zany ny fifadikanana ao amin'izao oatra masina amin' Jesosy fa iny dia anao sy ny tompo manokana iny. Tsy hoe iraisany, tsy hoe zavatra ifampitsarany iny na tahaka zany, anao sy ny Jesosy iny. Misy olona mety tsy mifady anina mihitsy, misy olona mifady anina tsy any ny olona fa zao tena fanapahan-kevitra ao manokana fifampifehezanao ny tenanao manoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Eto amin'ity Isaia toko 8:10 ty ary dia naverin'ny tompo araka ny tokony ho izy ny mpiaino ny Isaia mpaminany satria tamin'ny andron'ny Isaia toko 8:10 de efa inefatra lay fifadikanana tsy indray mandeha. Zany hoe toy ny lamaody lay fifadikanana aty amin'ny Isaia toko 8:10 indray mandeha any no takin'ny tompo izy ao amin'ny Levitikosy toko 2:20 saingy aty amin'ny Isaia toko 8:10 de toy ny lamaody any lay fifadikanana lasa inefatra isa-taona. Inefatra isa-taona zay nanjary
kajy tamin'Andriamanitra hoe raha mifady aho zany Andriamanitra de zao nomenao aho, raha mifady de zao reto avy nomenao aho, afaka hamaly ahy zany ianao raha mifady, tsy maintsy miainao aho zany ianao raha mifady anina, raha mifady anina de ataonao tonga an'izao, raha mifady anina de lasa toy ny kajy, lasa toy ny karamain'Andriamanitra hifady ny olona ato amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany hoe zah hifady anina de omenao an'izao, zah hifady anina de atolotra ao an'izao, zah hifady anina de ataonao tonga an'izao, toy ny kajy izy ato anatin'ny Isaia 40 dia tonga Isaia mpaminany nanitsy manao hoe tsy zay noho izy. Tsy ilay fifadikanina amin'ny fifadikanina azy ny zava-dehibe fa ilay votoatin'ilay fifadikanina. Izy manao hoe ny tena fifadikanina de izao: omeo an'ny malahelo le sakafonao, omeo mofo, omeo ireo noana, zay ny tena zay ny fifadikanina zay akasitrahako. Zany hoe lay fifadikanina de manjary tonga toetreto, tonga fizarana, tonga fahafoizana, fa tsy hoe nareo misakafo be mandritra ny herintaona dia inefatra isan-taona kosa dia mifady anina de mieritreritra hoe nefa ny mahantra manodidina, ny noana manodidina, ny mijaly manodidina anao, ny fahantrana manodidina anao, de hoe Isaia mpaminany hoe tsy ny fifadikanina ny zava-dehibe eo fa ny asa, ny fanetretenanao izay mahatonga anao hanome ireo noana sy sahirana. Ny fifadikanina akasitrahako ny tompo eto de izao: ny amahany fatoran'ny faharatsiana. Zany hoe ny tena fifadiana de izao: ianao mifady ny ratsy, tsy ny fifadikanina fa ny fifadiana ny ratsy, ny faharatsiana. Be de be ny faharatsiana tamin'ny andro Hosea 20 avy any amin'ny fahababona zanak'Israely mbola ty tena ihany, ny fangalatra tany ihany, hitantsika ao amin'ny bokin'ny Izra sy Nehemia, ny nanararoatra ny tsy fananan'ny hafa, nanararoatra ny fahantrany madinika, dia zany tamin'ny andro Isaia mpaminany. De hoy ny tompo manao hoe tsy ny mifady anina ny zava-dehibe aloha fa ny fifadiana ny ratsy. De izy manao hoe tsy zany ihany fa izao aza mampahory olona ianao mifady nefa ny mampahory olona, tsy mandoka raman'olona, tsy mahay mitondra ny olona hoentinao fa ampahorinao ny olona entinao, misento ny olona hoentinao, zay mahatonga azy miteny alefaso ny ampahoriana mba ho afaka. Zany hoe ny fifadiana dia fifadiana manafaka fa tsy fifadiana vao mainka mamatotra, fifadikanina tsy natao hamatorana fa natao hanafahana. De eto ny tompo miteny raha mpanompon'Andriamanitra ianao mifakasitrahana, fifadiana akasitran'Andriamanitra de zao: mba mandehana, mba avelao ny heloky ny olona, zay le manafaka, mandehana mba ampio ireo olona zay trapahoriana. Mazava ny tenin'io manao hoe, mazava koa ny teniny: ny zaran'ny mofonao ho an'ny malahelo, ho an'ny noana, ho an'ny tsy mihinana, zarao ny sakafonao. Rehefa miteny hoe mofo eo de izao: lay vary, lay loka, lay sakafo tsara, mandehana mba zarao amin'ny mandana mba zarao, ndana mba omeo am'izay ao an-tranonao ao ny noana sy ny mangetaheta, ndana mba hanombino lay eo an-tokantranonao, de mandana mba omeo an'ny noana, zay noana sendranao. Aza mieritreritra ny noana sy takatry ny masonao fa zay noana akaiky anao, omeo azy ny noana, omeo azy lay satria zay ny noana irahan'Andriamanitra eo akaikinao ao. Fa aza mieritreritra hoe ahoana zany le noana any atsimo? Eny any atsimo iny tokony eritreretina ihany, na ny noana ary avaratra eny tokony eritreretina ihany, fa le noana ao akaikinao io zay, io ny akaiky anao io, de jereo zay noana zay io. Dia ny manaraka dia teneniko manao hoe mba jereo ny fitafiny, mba hampetranao ireo olona ory satria moa ny fiainana jiosy tamin'izany fotoana zany dia tao anatin'ny fahababona, mbola teo am-panarenana firenena ny jiosy. Dia avy any amin'ny fahababona dia betsaka ny olona mbola tsy nanatrano, betsaka ny mbola tsy tafarina ny toe-karenany, dia nasain'ny tompo hifanampy izy. Avako malala fifadikanina ve? Ataonao sy Jesoa manokana zany. Fa ny fifadikanina tena andrasan'Andriamanitra aminao de fitiavana amana, fanampiana ny hafa, fialana amin'ny tsy fahamarinana, fialana amin'ny faharatsiana, fa fizorana kosa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fitiavana. Lay Jesosy Kristy tompo zay mpamela heloka antsika rehefa malala anadio ny fotsika mba ho ataontsika zava-dehibe ny fifadiana ny ratsy, ataontsika zava-dehibe ny fiainana ny tsara eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ivavakintsika. Tompo misaoranao zay noho ny amin'ny soatra masina zay manazava aminay fa ny fifadiana akasitrahanao de ny famahana ny fatoran'ny faharatsiana, ary hanampy ireo noana sy
izarany mofonay, ampetrahan'ny oro manjenjeny. Tompo ô, ataovy toe-ponay andro ity, ny toe-po mizara, ny toe-po manome, fa mahasambatra ny manome tahaka anao Andriamanitra. Ataovy manana toe-po mahafo zahay. Esory aminay ny fitiavan-tena, esory aminay ny fanamarinan-tena. Ataovy tia ny fifandraisana aminao koa zahay mihoatra ny zavatra rehetra. Ataovy mahavokatra ny asanay amin'ity tontolo andro ity Jesoa. Jereo ny tokantranonay tsirairay avy, jereo ny asan'ny tananay. Ataovy hanomezanay voninahitra anao. Hoe fahasalamana sy herin-tanjak'izay Jesoa. Ary aza mahafoina mahasaraka anay. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.